Ny fahavalo hatramin'ny faraka amby folon'ny volana jona izao no anaovana ilay hetsika international tourism fair andian'ny enina ity hetsika ity nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpanao gazety zany ny pitsopitso ny arin'ny fandaram-potoana ao anatin'ity hetsika ity. Mpitsidika ray alina no endrasana mandritry ny andian'ny fahenina amin'ilay hetsika International Tourism Fair na ITM izay ho totsainan'ny valo hatramin'ny 2 jona 7 avy zao eny amin'ny village voara eny Andoto-Tapenaka. Io no fantatra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety no karakarain'ny Bureau National misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM tetsy amin'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina. Misy tanjony tiana ho tratrarina izay tanjony izay dia voalohany indrindra aloha dia araka fantatsika hoe ny sary na hoe ny image Madagasikara ny ivelany any dia mbola tsy araka ny tokony izy ka anova izay sary ny Madagasikara ny ivelany zany ny tanjona voalohany dia ahoana no azahoantsika nanovan'izay sary zay dia tsotsa izy dia manasitsika ireo azo atao mpandrara ao fizahantany any ivelany eran'izao tontolo izao zany ho avy asaina mihitsy ho avy eto Madagasikara. Rehefa tonga eto Madagasikara izy dia tsy hoe asaina fotsiny zany mitsidika ny salon du tourisme ITM zany fa asaina mihitsy mitsidika ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara. Dia rehefa avy eo izy rehefa avy mitsidika ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara dia ampionana amin'izay ao amin'ny salon du tourisme izay misy le hoe soirée du tourisme mandritra amin'ny 8 juin arivo izay ionantsika zany amin'ireo mpandrara avy any ivelany eo dia eo amin'izay tsika nanontany heviny dia mba hampiroborobo koa ny azo atao hoe tourisme national satria amin'io salon io zany dia ho daholy ny office régionaux du tourisme eran'ny Madagasikara ary office régional du tourisme ireo zany no afaka melabelatra ame ny zava-misy raha ny fizahantany no resana any amin'ny faritra misy azy tsiraray. Efa nyroso araka ny tokony izy amin'izao fotoana zao ny fikarakarana ny hetsika. Ny tombo 200 tokoa ny izandreo mpanday anjara ary efa mahatratratra amin'ny 1.20 isan-jato ny tahan'ny famandriana trano eva. Nanamarika ny fotoana androany ny fifanaovatsiny teo amin'ny ONTM sy ireo mpiara-piombonantoka amin'ity salon ITM ity. Hatreto ny vaovaontsika toko lasitoko vavy tamin'ity takariva ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma ho amin'izay indray ary veloma tompoko.